Faly miarabantsika rehetra aminaran'i Jesosy Tompo amin'ity andro anio ity manao ny fiadanan'ny Tompo amintsika rehetra. Salama daholo ve aloha? Raha misy salama afaka entina ambavaka izy rehefa aveo dia ny Tompo manga ny vatany mba ho sitrana izy. Anio isika dia misaotra ny Tompo indray mbola afaka miaraka eto amin'ity toerana ity dia mino fa na dia hoe ny tongotrao ary no nitondranao teto, ny sainao nanapa-kevitra ny ho avy eto, dia mino fa manana anjaranao ny Tompo androany ary izy ny tenanao ny asa rehefa ao anaty fonao no iona amin'ny androany. Misy fotoana nandinga mihitsy ohatranao na fiasan'Andriamanitra. Ohatranao na fiasan'Andriamanitra. Olona tahaka ny ahoana ny asany dia olona tahaka ny ahoana ny tsy asany. Satria misy zany tsy ny olona rehetra ny asany. Ozy izy manambara miresaka hoe izay tiany amindrana fo izy dia amindrany fo, ary izay tiany amafina fo koa dia amafiny fo. Dia noho izany na ny manamafy fo na ny mamindra fo dia Andriamanitra avokoa, fa hoe amin'ny fotoana tahaka ny ahoana, amin'ny olona tahaka ny ahoana izy mamindra fo dia amin'ny olona tahaka ny ahoana izy manamafy fo. Dia ozy izy fanambarany milaza hoe Andriamanitra ozy izy manohatra ampiavinavina fa maninona manome fahasoavana izy ho amin'ny manitry teny. Koa dia manitry teny eo ambany tanamaherin'Andriamanitra mba hanandratany anareo amin'ny fotoan'andro. Ka raha ohatra ka tianao ny hahazo fahasoavana ny ahafahana maheno an'Andriamanitra. Satria tsy ny olona rehetra maheno an'Andriamanitra. Ka raha ohatra ka tianao ny hahazo fahasoavana dia mila manetry teny ianao. Ina fanetry tena tokony ataonao? Apirimina daholo ilay maha izy atsika. Apirimina amin'ny fahaizana Baiboly. Apirimina amin'ny fahalalana be dia be. Dia manatona an'i Jesosy dia miresaka hoe ity aho Jesosy, tantany indray aho. Ampafantaro any marina fa mbola tsy fantatro. Mbola tsy haiko ilay izy. Mbola zazabodo aho. Any ambokiny Jaona izy nanambara nanao vavaka tahaka izao hoe raha io misaotra anao aho ozy izy fa nafeninao tamin'ny endry sy ny manan-tsaina zany zavatra zany ary nasehonao tamin'ny zazabodo. Ny zazabodo dia tsy nafareo mpianatra tsy mahalala zay teolojia, tsy mahalala zay horonan-boky ny lalàna, tsy mahalala ninninona, tsy nanana fahalalana, tsy nanana fahaizana. Reo no nisehony ny fahamarinan'Andriamanitra. Reo no nisehony ny justice de Dieu. Fa ireo endry sy manatsaina dia ireo ilay no hamafisina foka. Androany raha ohatra te hahenon'ny Tompo ianao dia mila tonga tahaka zazabodo. Lazao kilazay ilay namanao raha te hahenon'ny Tompo ianao mila tonga tahaka zazabodo. Zay rahalahy. Sady ianao ohatra mbola sasasasa fijeriko anao fa tsy antitra. Eny ary antsika mamaky soratra masina anio. Asan'ny apôstôly toko faharoa Asan'ny apôstôly toko faharoa andininy fa 4:40 ka hatramin'ny 7:70. Asan'ny apôstôly toko faharoa andininy fa 4:40 ka hatramin'ny 7:70. Toy izao avaky ny teny aminaran'i Jesosy. Ary izay rehetra nino dia ny ray toerana sady ny ombonany avokoa ny fananany rehetra. Ary namidy ny taniny sy ny fananany ka nozarainy tamin'izy rehetra araka izay nilainy avy. Ary dia ny ray saina isan'andro izy ka nazoto nakeo akanjo amin'ny tempoly ary namaka ny mofo tao an-trano ka ninakanina tamin'ny fifaliana sy tamin'ny fahatsoram-po. Niderana Andriamanitra sady nahita fity tamin'ny vahoaka rehetra. Ary ny olombonjena dia nanampy ny Tompo isan'andro ho isan'ireo. Amen. Korintiana faharoa toko fahavalo.
Koritianina faharoa toko fahavalo a dia avaketsika ny andininy voalohany a sy ny faharoa. Koritianina faharoa toko fahavalo a andininy voalohany sy ny faharoa. Toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ampahafantarina ianareo ry rahalahy ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena tao amin'ny fiangonana any Makedonia. Fa tamin'ny fahoriana be izany toetra azy no nitombony ny hafaliany, ary ny hamafy ny fahantrany no nampitombo ny harenany itsim-pony. Ary miampita kely tsika eo ihany Koritianina faharoa toko fahavalo dia eo amin'ny andininy telo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Toy izao mivaky ny teny, kanefa tsy niahatonga fitsaharana amin'ny sasany, ary fahoriana aminareo nanaovako izany. Fa ny mba hisy fitoviana ka amin'izao ankehitriny izao ny haben'ny harenanareo no afaka ny alahelo-nireo, ary ny haben'ny harenanareo kosa no afaka ny alahelo-nareo, mba hisy fitoviana. Araka voasotra hoe ny nanangona be tsy nanana ampy, ary nanangona kely tsy nanana ny tsy ampy. Amen. Androany ifampizara aminao ohatrany hoe question réponse, ohatrany hoe valim-panontaniana anankiray. Ny valim-panontaniana, fanontaniana izay mipetraka sy angalantsika valiny anio dia zao hoe, rehefa manompo an'Andriamanitra ve dia tokony hanakarena na tsy maintsy manakarena. Zay zany le fanontaniana dia ho valitsika izy androany. Amin'ilay fanontaniana dia zao nisy karazana fampianarana miely hoe matoa tsy manakarena dia tsy nahita secret amin'ny fanambinana. Ohatra zany ny anankiray. Matoa tsy nanakarena, aty aminay misy karazana zavatra ohatran'izao izay mampatonga anao manakarena. Karazana osotra ohatra, karazana diloilo. Aty aminay izay rehetra tsofinay rano dia lasa manana. Aty aminay dia lasa ohatran'izao, aty aminay dia lasa ohatran'izao. Zay zany le fampianarana aty amin'ny vanim-potoanany taonjato nanomboka tamin'ny faraparan'ny taonjato faharoapolo dia miditra amin'ny taonjato faharaika amby roapolo. Rehefa manompo an'Andriamanitra tokony miavaka amin'ny fiainana dia omena daholo ny argument rehetrarehetra ny Jehovah ny tany sy izay rehetra ho aminy karazanany ianao dia anao ny tany mba manana 4 mètres carrés zao ianao io nefa ny rainao tompon'izao rehetra zao. Sy izay rehetra ho aminy amin'izany rehetra ho amin'ny tany zany mba inona fanananao io tsy sitrapon'Andriamanitra mihitsy no hoe ny jentlisany ray no misitraka ny fananana izay an'ny rainao, fa ianao mitsipotsipona, ianao misavika busy amin'ny 7 maraina, miazakazaka be, teratsemboka, dia rehefa hody ianao amin'ny alina dia mbola mifandrirotra ny amin'iny ihany koa. Tsy zany ny sitrapon'Andriamanitra, fa sitrapon'Andriamanitra dia manana fiara ny zanany dia manana ambiampy dia manana akanjo be dia be sokafana ny armoire. Ianao indray sahirana hoe iza reny anaovako amin'reto fa tsy sahirana mihitsy raha anankiroa ny akanjo. Ahoana koa ny anahirana amin'izany tonga dia jerena ny kolina dia izay tsy malotoloto iny jolohany. Zay fandehany. Dia ao anatin'ilay izy zany lasa ao anatin'ilay argument na le adievitra sy le zavatra izay toa ohatrany marina tokoa, toa ohatrany mampametra-panontaniana tokoa dia be dia be ny olona lasa mametraka fanontaniana, misalasala. Ny sasany raha tonga hatraminy hoe misozona ianao dia mandinga hoe inona marina moa zany ny ozona, dia ny sasany karoana hatrany ambavy fandriana, hatrany andoha fandriana, fatarina daholo ny tetiarana rehetrarehetra. Tetiarana zany ho an'izay tsy mahay teny malagasy dia arbre généalogique dia andinika hoe sao dia mbo dadabe ary nanao pacte tamin'ny kalanoro no mahatonga antsika tena na sao dia dadan'ny dadabe na sao dia dadatoan'ny dadabe. Mahazotsiny daholo ty olona tsy fantatra rehetrarehetra ty hoe tena sao dia tany nisy an'izao sao dia nisy nanatitra an'izao satria tsy mety ny fiainako. Zay zany le izy, tsy mety ny fiainako.
tsy mifanaraka amin'ilay zavatra teneniny ihanyna fa tokony ho fiainako. Azontsika viatra eo aloha. Tsy mifanaraka amin'ilay zavatra lazainy ihanyna fa tokony ho fiainako ilay zavatra iainako ankehitriny. Donc misy zavatra tsy normal ao. Donc misy asa tokony tanterahana ao anatin'ny fiainako. Misy zavatra tokony ahitsy ao anatin'ny fiainako. Dia ozy izy tiako tatido hoe ty tongotra ray ty mila atao hoe dia ty mila atao hoe. Eto manitsy an'ilay vitany. Zany daholo ny probleman'olona rehetrarehetra io. Any amin'ny tontolo eto Afrika moa tena manjaka ny resaka fanamboarana vintana sy sisa hoe tena ianao ratsy vitana. Ratsy vitana ianao ary mipirofo ny andro tsara mipoaka tsara mihitsy fa rehefa manapa-kevitra ianao vita daholo fiomanana rehetrarehetra dia ivoaka ianao avy ny orana satria ianao ratsy vitana. Satria ianao totombitana. Dia izay mahatonga anao ohatran'izany. Dia milamina tsara circulation fa voa manapa-kevitra ianao dia ivoaka embouteillage. Satria ianao totombitana sasy. Androany tsika hijery kely hoe ohatrany ao anamplan'Andriamanitra, ohatrany ao na sitrapon'Andriamanitra, anatria zavatra iainantsika isan'andro, misy zavatra fixe ve, misy zavatra mipetraka ve hoe tsy maintsy ohatr'izao ny fiainan'ny ranona dia tsy maintsy ohatr'izao ny fiainan'ny ranona rehefa manompo. Zao aloha ny zavatra izay resako aminao anatin'ilay izy. Maninona isika no rehefa mitory teny eto anivo ny fanompona dia maninona isika no miresaka amin'ny 5:10 isanjato aty amin'ny testamenta vaovao. Maninona no 5 isanjato ny fanambarana izay resantsika ihany no maka referensa kely tsika ny amin'ny testamenta taloha fanazavana fotsiny tena raisina. Tonga dia tsotra be. Ozy izy Paul rehefa miresaka amin'ny Korintiana hoe miresaka zava-panahy amin'izay olona araka ny fanahy. Miresaka zava-panahy amin'izay olona araka ny fanahy. Inona moa ny dikan'izany raha lasina bavy? Amin'ny fotoana ianao maharay ny asan'i Kristy ao anatin'ny fonao. Amin'ny fotoana ianao voavangy ny fanahin'Andriamanitra ny anatinao ka lasa olom-baovao marina ianao. Le olom-baovao le ambaran'ny Paul mihitsy amin'ny Romanina 12 hoe miavao ny fomba fisainana. Alalanareo sitrapon'Andriamanitra miova ny any anaty any, miova ny fisainana, miova ny antom-pisiana, miova ny zavatra banjinina, miova ny zavatra matery, miova ny zavatra miasa ny anaty ny etaeta sy ny faniriana sy ny anoanana. Amin'ny fotoana ianao nateraka indray marina dia lasa zavaboary vaovao ianao. Amenna. Eo ianao ny atao hoe olona araka ny fanahy. Olona araka ny fanahy. Ny dikan'izay dia zao ny zavatra mila hitaizananao dia zava-panahy. Tsy mitovy ny fomba fitaizana zanak'omby anankiray sy zanak'akoho anankiray. Tsy mitovy reo roa reo. Ny anankiray mila rononon-dreny, ny anankiray tsy manana nono akory. Sady raha manana ary izy tsaingotsaingohan'ilay endry Andriamanitra, eritreretina sy nono ny akoho. Inona ny zavatra nitranga? Mety misy lavaka fanampiny be deaibe. Raha vao tsy hitan'ilay zanak'akoho dia any amin'ny tsizy izy mitsaingoka zao. Fa endry Andriamanitra hoe ny karazana biby misy vava ohatran'izao dia aloha tsy asiantsika nono. Fa aloha ilay dombodombo vava reny asiantsika nono. Mety tsara ny raharaha amin'izay. Tsy mitovy amin'izay ny alimentation an'ireo. Tsy mitovy ny sakafo fihinan'ireo. Ho an'ny zanak'Andriamanitra, ho an'ny Israely izay olona araky ny nofo, ho an'ny Israely izay zanak'olombelona tsotra mpivadika amin'Andriamanitra dia nomena ny tanaka. Atao hoe tanaka dia Baiboly testamenta taloha jerentsika io Genesis ka hatrany amin'ny Malaki. Dia nomena ny zareo io dia io no nitezana azy, io no sakafo namelomana azy. Ary sakafo namelomana azy dia formule napetraka tao. Raha manao an'izao ianao dia izao no hitranga, raha tsy manao an'izao ianao dia izao no hitranga. Zavatra efa mipetraka, efa planina, efa matipaika, efa narindra, efa nalamina, hifanaraka amin'ny besoin ny zanak'Israely. Inona ny besoin ny zanak'Israely? Sakafo ny besoin. Bon, raha sakafo ny besoin anareo, hanina miditra amin'ny vava ny besoin anareo, zao ny ataonareo dia mahazo an'io ianareo. Inona ny besoin? Fahasalamana ny besoin. Bon, raha ohatra ka fahasalaman'ny nofo, fahasalaman'ny vatana ny ilainareo, zao ny formule mifanaraka amin'izay koa dia manompo an Jehovahandriamanitra ao. Dia hitany haninao sy ny ranonao izy ary hoe soroko aminao ny aretina.
tsisy ataoko mahazo anao ireo loza rehetra izay natrangako tany Egypta. Ao ambokiny Deutéronomia ao ary misy teny anankiray tsisy mpanonona mihitsy le izy fa notahinany ane hotahiny ianao raha voaka sy hotahiny ianao raha miditra ihany no tena tolon'ny olona satria tena ohatrany rehefa mamaky ngamba izy ty kosa ohatrany tsy possible. Ina le tsy possible ho ataon'i Jehova ho ambony firenena rehetrarehetra ianao. Ka ahoana moa hoe Madagasikara zany ambony firenena rehetra. Eny raha mitsongolika tsika aloha possible le izy. Raha mitsongolika zany mijery an'le filaharana dia hoe tena malagasy kosa ny aty fa raha mamaky avy aty ianao zany dia miakatra États-Unis farany resitsika izy. Alohan'ny olona zany mandray an'le zavatra capable mety tsara. Formule no nomen'Andriamanitra ao. Fa zasy ianao rehefa nateraka indray dia tsy taizana amin'ny formule. Amen. Satria ny sakafontsika tsy sakafo ara-nofo tahaka izany, ny mahavelona antsika, ny mamelona antsika amin'ny maha-olona bizara antsika. Tsy haiko aloha fa za olona bizara ary manantena fa mba bizara tahaka ianao matotongy eto. Fa tsy ho fanojo ny resaka raha za bizara nefa nareo normal be mihitsy tsy diso lalana ianao tsy azonao le zavatra resahako zany. Tsy azonao fa ty resaka olona bizara ty ary tsy mety ty raha voatsy bizara le olona miaino anazy. Dia inona moa ny zavatra nitranga? Za olona ara-panahy nateraka Andriamanitra olona ara-panahy dia tsy lay sakafo namahanana ny zanak'Israely intsony no amahanany an'ilay zanak'Andriamanitra. Tsy formule de croissance intsony no nomena fa milaza zavatra ara-panahy izay amin'izay olona araka ny fanahy. Aty amin'ny fanekena vaovao rehefa mamaky ianao ary zay no namakitsika ny tantara Asan'ny Apôstôly toko 2, Korinthiana 2 toko 9. Ny anankiray mikasika ny olona izay nanomboka amin'izay niona, nanomboka amin'izay tafahoana, nanomboka amin'izay tafatsangana voalohany ilay atao hoe ankonana ara-panahy, mifanojo tsara amin'ny fosiny fanahy, samy mino an' Jesosy, samy resy latra ny asa-pamonjena ataon'i Jesosy, samy nanao ny fanana no tsy zavatra ifikirina mafy intsony. Amen. Zany le karazan'olona bizarre zany. Ny olona mitady zay tahina azy ataovy misimisy zao, ataovy misimisy zao, inandray tsy ambaratelony zao, ina tsy ambaratelony zao. Reto tsy manao zava-dehibe intsony ny amin'izay nananany. Fa ozy izy fanambarana hoe raha nisy nanana tamina trano ka nivarotra an'izany dia nitondra vola teo anatrehany apôstôly dia nizarainy zany ary dia tsy nisy nanana ny tsy ampy izy rehetra ary feno fifaliana tsy izy taka izany tao amin'izany toerana izany. Afoy mifananana fa faly. Amen. Halleloja. Tena ohatrany tsy sanareo. Zany namelona ny reto olona ireto. Rehefa mamaky koa ianao Korinthiana 2 toko 9 izay niresantsika teo, izay nivakitsika teo. Ozy izy fanambarany amin'ilay andininy 2 fa tamin'ny fahoriana be izay nizantoetra azy no nitombony hafaly ny fahoriana be dia be, ny fizantoetra mamay fa manenina mitombo ny fifaliana. Olona bizara, olona fahafa, fa zay natao hoe olona araka ny fanahy, velominy lay zava-panahy. Fanontaniana mipetraka zany ao anatin'le tantara manompo an'Andriamanitra ve? Anao taloha aloha manompo an'Andriamanitra tena zany mihitsy ny tena voatay, tena séparé, tena ataoko miavaka amin'ny firenena rehetra ianareo ary mipirofo le alliance zay mantsy natao hoe alliance abrahamika, fifanekena tamin'ny Abrahama. Le alliance abrahamika nanovan'Andriamanitra fifanekena tamin'ny Abrahama sy ny taranany. Dia zao hoe noho ny aminao no ho tahiko ny taranakao, ho tahiko ny taranakao. Mandraky ty ny androany raha lasianabavy tsy miala amin'ny Israel nge ny fitahin'Andriamanitra. Tsy miala amin'ny Israel ny fitahin'Andriamanitra. Rehefa mijery sika film dia malaza be raha vao mijery film ianao Amerikanina, CIA, FBI, zany no malaza ao anatin'le izy. Fa nisy olona namoaka document anankiray izay nilaza fa ny sampapitsik'ilovana jiosy ny matanjaka indrindra manerana an'izao tontolo izao. Zay tsisy mahafantatra akory ny ankamaroany, fa zany ny matanjaka indrindra. Ny ao ambadika io firenena Amerikanina izay tao voalohany io, dia ny Israely sy ny jiosy ny ao ambadika, ny fianakaviana matanjaka indrindra eto amin'izao tontolo izao, dia fianakaviana Rockefeller
sy ny fianakaviana Rothschild zany tsy saina zareo tsy tafiditra ao anatin'le fanisana miliardera fa ny zareo fa mihoatra ny miliara fansaingy zao ny afetseny iafenany ao anatin'le izy zany fanana mpianakaviana ny anay ozy izy fa tsy fanana n'olo tokana dia tsy kotiana le izy zany fa efa mandeha any amin'ny trillion ny fananan'izy rehetra trillion de dollars mihoatra ny 1000 milliards de dollars ny fananany zareo izy ny ao ambadika marina ny testamenta taloha fa natao ho an'i Israely ny teny fikasana voasoratra ao anatin'le izy zavatra ranofo natao ho an'ny firenena ranofo raha manompo an'Andriamanitra ianao dia ho tahiny ianao raha tanterahanao zao ataoko be dia be ty ataoko an'izao ty fa miditra kosa ty amin'ilay vahoaka an'Andriamanitra miditra kosa ty amin'ilay olon'i Kristy Jesosy dia inona ny zavatra izay hitantsika misy fahasamihafana amin'izay ao anatin'ilay environnement dia jereo tsara ty Korintiana 2:9 ity fa miresaka izy olona ory dia inona koa ny hitanareo tao nefa miresaka izy olona manan-karena misy olona manan-karena 2:7 fa ny mba izy fitoviana ka amin'izao ankehitriny zao ny abeny ny arenanareo no afaka ny alahelonareo ary ny abeny ny arenanareo kosa no afaka ny alahelonareo zany hoe misy manan-karena dia misy malahelo misy sahirana dia misy manana ambiampy Korintiana 2:1 rehefa miresaka izy ny amin'ny fanasan'ny tompo dia ozy izy fa maninona ianareo ny manala baraka ny ankohonan'Andriamanitra ka misy eo aminareo rehefa tonga amin'ny fanasana maninona nareo tsy misakafo any an-tranonareo avy fa rehefa tonga amin'ny fanasan'ny tompo dia misy aminareo mamo ary misy aminareo kosa nona iza le nona lay sahirana iza le mamo lay manan-karena satria rehefa manana voky tsara mandrezatra aveo tsindriana divay milamina tsara jerinakay dia izy Paul hoe manala baraka ny ankohonan'Andriamanitra ianareo zany hoe nisy ny différence grande question amin'izay pourquoi miangatra va Andriamanitra tsy mety ny fitondran'Andriamanitra fa ahoana Andriamanitra ny manao an'izany ny fanontaniana ny valim-panontaniana ve dia zao hoe satria iretsy nanao fanatitra satria iretsy nanao fanomezana satria iretsy nanao hetsika manokana fa lay sahirana tsy nanao hetsika manokana ny Korintiana 2:9 dia manamarina sy mampiseho fa tsy izany ny zavatra nitranga fa ozy izy niresaka eo amin'le Makedoniana hoe fa tamin'ny fahoriana be izay nyzahatoetra azy ny tombony ny afaliany ary ny amafy ny fahatrany no nampitombo ny arenany hitsipony midika le hitsipo etsy ambany fahafoizana any mimanitra fa maninona memafoy ka raha marina le sekret ny fahombiazana hoe rehefa mame dia tahina fa ahoana ry Makedoniana ny tsy mba nahazo e misy tsy milamina le resaka misy tsy miady le resaka fa eto iresaka aminao amin'izay andeha atao tontolo ra-panasy ny fiarahana amin'Andriamanitra ity fiainana miaraka amin'ny Kristy ny fiainana miaraka amin'ny Kristy tena napetraka Andriamanitra mihitsy ny différence navelany izy provotsotra nomeko anao raha tsy nyaina tao anatin'ny fahoriana be sy ny zantoetra amin'ny Makedoniana dia inona vokatra le fahoriana be sy ny fizantoetra voalohany indrindra mitombo ny afaliana faharoa mitombo ny arena ny fanomezana raha standara ny fiainan'ireo raha nanan-karena ireo tsy nanana an'ireo ny Korintiana ngeny resahan'ny apôstôly Paul mihitsy ny hoe ka dia tahaka izany ihany koa eo amin'le 2:10 ataovy tanteraka ary zany ka tahaka nazotoanareo foniny kiasy dia aoka tahaka izany koa ny ataterahanareo azy arak'izay anananareo ny anatry Paul tamin'ireto Korintiana reto edy izao hoe niresaka le zavatra zany hoe anao fanomezantsika taitaitra izy menakavy samy fo ok inona le ilaina raha ataontsika hoe paster Jean Paul inona le ilaina paster Paul foniny izahay ity ampanomponao
ozy le raha anankiray zay hoe ity pasteur ataovy timotinao miresaka amiko izy zany amin'io amin'ny telefona ataovy timotinao aho izy tonga tokoa vanim-potoana ny antsona ny timoty tsy tonga izy zay manao fotoam-bavaka ngary mitsotsotra ao amin'ny chambrany ao andro miainoainao izy mandrapiravany de ohatr'izany tantaranyity Koritianina faharoa ity le Makedonianina sahirana may fony miazakazaka miolo may le Koritianina manana matoritory azona misy ny différence teny foaziny Paul ry zareo ore olona le sahirana ndraingeno mietsika noho ianareo hoe ka tahaka ny fahazotoanareo fony voninkazo raketo amin'izay le izy ny fanatanterahana azy ny accomplissement le fikasana amin'izay ataovy amin'izay navelan'Andriamanitra isy ny différence mba isy ny fifamenona ao amin'ny fiangonana amen navelan'Andriamanitra isy ny fieritreretana fa ny fiarahana amin'Andriamanitra dia flat mahitsy mitovy tantana ny olona rehetra ka mifanananao dia mitovy amin'ny fa raha ohatra ka tsy mitovy amin'ny ny fanananao dia misy problema ara-panahy ianao tsy mifandray ny ara-panahy sy ny ara-nofo nofonao mety misy zavatra manjo fa tsy voatery ao amin'ny fanahinao problema fa mety Andriamanitra mihitsy mipermettre le zavatra eo amin'ny nofonao azonao ve zany aza manaiky omelohan'ny olona ny amin'izany zavatra zany hoe matoa ianao mijanonao ao amin'ny fahoriana matoa ianao mbola mijanonao anaty sy fananam-bola matoa mbola tsy ampy fidiram-bola matoa mbola tsy nahazo asy misy problema spirituel ianao misy problema spirituel ianao raha tsy miaina n'ity zavatra ity ny olona anankiray rehefa sitrapon'Andriamanitra eno tsara zavatra lazaiko anao rehefa sitrapon'Andriamanitra ny toeranao amin'ny toeram-pahoriana rehefa sitrapon'Andriamanitra ny toeranao amin'ny toeram-pahoriana tsy evangelika mihitsy aloha zany zavatra resako zany akoa nisy Andriamanitra sitraka an'izany toeranao amin'ny toeram-pahoriana zany efa hoe izy nitondra ny fahoritsika rehetra ny vesatra ny aretitsika rehetra koa ianao pasitera milaza fa toeram-pahoriana ko eto le izy ko nga zany no mitantara fa le Makedoniana nge niaran'le izy tamin'ny apetsaka fahoriana nahazo azy no nitombony ny arena ny itsipony no nitombony ny fifaliana nafantaranao fa eo ny plasy mbola tokony isy ianao zanak'Andriamanitra ianao nateraka indray c'est pas pour tout le monde tsy valide ho an'ny olombelona tsotra ity valide raha mbola olombelona tsotra dia mitovy amin'ny Deutéronomia tsy mena tsiny mihitsy Deutéronomia toko 7:20 iny mety tsara mamafaza dia mijinja rehefa aveo fa rehefa nateraka indray marina ianao misy fotoana ianao avelan'Andriamanitra hiditra periodana tsy fahampiana periodana fahasairanana misy fotoan'Andriamanitra tsy hanasitrana ny aretinao na dia tsy hanao amen na renao fa misy fotoana izy manao azy zany misy fotoana izy modinitsy enony ianao Paul arigny nodinitsy enony za fa miasa mafy osy Paul za fa managigatra ny amin'ny filazany tsara mbola nasiana iraka satana ihany ava melony nofoko intelo nangatako zany tamin'ny tompo ina ndika zany intelo zany nodiny fanina le roa voalohany mangataka Paul voalohany ay ok voaray zay tompo fahoana valin'le izy maharary ange ihaino afa voaray eo amin'ny fahatelo izy vo manome valiny ampoanao fahasoavako eriko tanterana fahalemena hiaran-javatra ity vatatenantsika ty manompo an'Andriamanitra mety hiaran-javatra fa tsy mandeha formule izany ny zanak'Andriamanitra satria le formule ranofo tsy valide ao amin'ny fanahy amen tsy miankina amin'ny formule ranofo ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra ao amin'ny tontolo ara-panahy fa ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra amin'ny tontolo ara-panahy dia formule ara-panahy ina formule ara-panahy tamin'ny fahoriana be ny zahatoetra azy ny tombon'ny afaliana mialalanao fa mbola sitrapon'Andriamanitra ijanonanao amin'ny vanim-potoana anankiray sy amin'ny toerana anankiray sy amin'ny zavatra anankiray mbola tsy araka ny tokony ho izy amin'ny fomba fijerinao azy
ekipeny ianao, meny fitsarany fanahy ianao, meny fifaliana ianao. Tamin'ny alahady zay nanatrika cellule any France dia nisy olona anankiroa narary. Rahalahy anankiray ao amin'ny formation pastorale. Za marary o zotrazotra zao dia zay resaka taminy dia zao. Inona anao ataontsika ary zany raha marary ianao. Ahoana ny tsapanao ao anaty fonao? Hivavaka ve tsika mba hampatonga ny aretinao hiala? Say ve ny ao am-ponao? Say hivavaka tsika mba hijoro tsara ianao hipetrehana an'izany zavatra zany. Dia izy ilay rahalahy. Eniko amin'ny tompo mihitsy zaho izy mandalo arety, tsy mandalo moa zany fa miaina aretina. Misy an'izao aretina izao ary io aretina manjoa io mety ho faty tampoka amin'ny fotoana tsy ampoziny. Fa zao ny zavatra tsapako ao anatin'ny foko, tsy mitady fanasitranana. Fa eniko mihitsy Andriamanitra miazona ao anatin'ilay izy ary stable tsara fiainam-panahiko. Ozay zay mihitsy ilay izy. Dao hivavaka hifampitatana aminao zah izany ao anatin'izay faniriana sy etaetanao zay. Rehefa mandalo zavatra ianao, lay olona araka ny fanahy. Misy zavatra lalovan'ny fiainanao io na itoerany fiainanao io, ekipen'Andriamanitra ianao. Hiatrika an'io zavatra io. Tao anatin'ny fahoriana ny ainan'ny Makedoniana, ekipen'Andriamanitra amin'ny Makedoniana, ekipen'ny fifaliana amin'ny Makedoniana. Amen. Ekipen'ny arena ny itspony Makedoniana, falany Makedoniana hoe tena avantage lehibe, tombontsoa lehibe ho anay ny fampizarana vary raika apoka amponina ny Jodia. Ka dia tapakapoka no hanina menakavy rariva fa tsisy olona na fafaly be zay manao an'izany hetsika izany. Gaga mihitsy ry Paoly tena zany tena atao hoe manan-karena. Zany fiarahana amin'Andriamanitra zany raha lasina bavy. Hafa mihitsy ny fomba fijerinaN'Andriamanitra. Hafa ny definition amin'ny maha-olombelona miala daholo. Le definition ara-nofo rehetra miala daholo. Ny fiarahana amin'Andriamanitra ka fitenenana fa tsy maintsy manan-karena ianao miaraka amin'i Jesosy. Tsy maintsy mety zay rehetra ataonao. Tomby alina ilay izy. Dia za mety tsy entiny ataonao. Tsy maintsy mety zay rehetra ataonao. Lohany ianao fa tsy rambony. Ho ambony ianao fa tsy ambany. Fa za milaza aminao olona araka ny fanandro any. Mety ho rambony ianao. Mety ho ambany ianao. Misy ilay hira anankiray zay hoe matetika nasambany ianao dia mampatsiaro ahy ilay rahalahy zay. Makany toe Moramanga zay dia mandeha foana ilay hira. Izy izy vadiny resy ty vadiko ty ngeny nietrehitra taloha hoe zany tonky zany hoe matetika lasambany ianao. Zany hoe matetika nasambany ianao dia ngary mirla matetika lasambany ianao. Tsy haitsonina voatsindra le fahoriana sy le ady mafy izy dia miovatra amin'ny tononkira. Miaraka eo zay dia matetika lasambany ianao izy tena mafy manjony rahalahy. Maferana amin'ny tompo misy fotoana ambany, tsy ambony foana zany. Satria ny fieritreretanao fa raha manan-karena daholo tsika rehetrarehetra manompo an'Andriamanitra. Dia ny dikan'izany dia zao tsy mahay mampiasa ny manitra angizany Andriamanitra. Tsy ilain'Andriamanitra ny manitra. Tsy ilainy ny olona sahirana. Tsy ilainy ny olona atontoniny. Fa ny manana ihany ny mahasoa azy. Ny manana ihany ny ilay. Jerenao tsara ny équilibre du monde ihany eto amin'izao tontolo izao rehefa miforonon'Andriamanitra. Fa ohatran'izao ny langage fomba filazako anazy. Maninon'Andriamanitra rehefa namorona ny zavaboary teto amin'izao tontolo izao. Tsy nataony zavatra noble daholo. Inona tiako lazaina amin'ilay zavatra noble? Maninon'Andriamanitra namorona an'izao tontolo izao? Maninona raha tonga dia ozy izy hoe ataontsika tsara tarehy daholo satria tsika tsara sady mpanao tsara. Ataontsika tsara be daholo ka zao manao hazo fihinam-botsika. Poma, paiso, sosisa, matsiro daholo ny anaovantsika azy, anana, sosisa. Fa zao tsika tsy asiantsika zany hidratsy inona le zavatra tsisy dika reny pissenlit inona tsy fantatro ny anarany. Tsy asiantsika re zavatra re, tsy asiantsika le zavatra manirinyry reny. Zao aza sinakakan'izany marikoriko mijery reny. Ny lalitra, ay, tsy mety. Tsy noble zany zavatra zany. Fa biby mahafinaritra. Mampite hisafosafo mahafatifaty mahafinaritra ny izy zany. Ndao reny ny atao.
raha zay ny fisainan'Andriamanitra tokony tsy nisy ny biby lava iny. Manahirana ngenana mijery an'ireny ary. Tena marikoditra ianao hoe tena ahoana ary ity zavatra ity. Ozy ny malagasy ao farany teny manaonao foana ohatran'Andriamanitra namorona ny voay. Zany ny fomba fiteny ny malagasy. Fa mba hitreretinao hoe tsisy afa-tsy any zavatra nobla teto amin'izao tontolo izao. Fa raha tsy misy ingeny kankana ny ambanin'ny tany any, misy zavatra simba be dia be. Raha tsy misy io lalitra io izay velesitsika isaky ny mihetsika. Mba tsy migrevy ry zareo. Alaivo izay raha ihody fa tsy izao foana manjoanay, voahenjika foana. Fa ny lalitra no maka ny zavatra rehetrarehetra izay mamofopofona sy masisiso any, mba tsy hampatonga le fofony hiparitaka. Zany ny asan'ny lalitra. Reo bibikely rehetrarehetra tsy hampopozitsika sy marikoriko atsika reo misy ilana azy daholo ho amin'le équilibre. Dia tahaka izay ihany koa fiainana miaraka amin'ny Kristy. Tsy hoe ianona sahirakirana dia tsy an'i Kristy izany. Tsy hoe ianona manana dia an'i Kristy. Ary ny inverse ihany koa fa diniko ny resaka azy. Taloha amin'ny taonjato faharoapolo dia nisy ny eritreritra ihany koa fa miferahana amin'izany Jesosy izany dia mantra foana, farahidiny foana. Dia rehefa malotoloto ianao dia tena hoe izay mpanompon'Andriamanitra. Raha atao hoe mpanompon'Andriamanitra taloha ny définition, raha lahy miaraka amin'ny costard izy amin'io 1m60. Raha ohatra ka mpanaovina akanjo normal izy pointure 36. Fa costard pointure 44 ny anaovany rahalahy. Ity soroka ity midepasy aty. Eto. Kaga ianao ahoana ary zany soroka zany toa lasa kio ary izy zany sa ahoana fandeha. Miaraka amin'ny cartable fa godragodraka izay. Vingivingy araka ny tapo-taneta faladikiraro mibiloka manao 60 degré. Zany natao mpanompon'Andriamanitra. Mpanompo tsara sady matoky izy ohatran'izay. Zay le sary. Satria misy zavatra planté mipetraka ny anaty zanakadohan'olombelona any. Formule foana isaky ny mihetsika. Ohatra ny hoe Andriamanitra tsy maintsy manaraka an'izay rafitra sy lalana zavatra mipetraka ny anaty sainy izay. Fa Andriamanitra tsy voatero izany. Andriamanitra tsy voatero izany. Eo anivo zao tontolo sao misy olona converti. Fa rehefa converti izy, gaga be mihitsy ianao afeny tatouage ny vatany ray manontolo. Mampite anontany ny tompo efa tsy azo mivonjena taloha le tatouage ve ty olona ty Andriamanitra. Fa tsy maintsy zao moa zany ny tantarany izay izy ho azo novonjena. Maninona raha mba talohan'le tatouage mba ho vonina hatry ny anaranao tsara ny bika sy amam-paozy. Zao ohatry ny devoly be zany. Zara mieritreritra mihitsy misy le karazana olona le anapanapahany reny ny vatany. Misy an'izany mantsy reo vazaha tsisy atao reo, tsy hitan'ny intsony izay andaniana ny volany. Dia ity sofiny ty ohatra sinikaviny eto dia lavaka ngeda be mihitsy ny apetraka ry zalahy eto dia azonao ohatrany te hanao ohatr'izao zany ianao raha mahita azy. Fa mety misy fotoana hamonjy an'ireny olona ireny Andriamanitra. Ary misy karazana olona tsy tonga ny filazantsara conventionnel ohatran'izao. Fa voavonjy amin'ny alalan'io raha olona hafahafa bizara ohatran'izany. Ny aina zavatra, tsy formule zany. Misy olona mantsy manao an'izany formule, nisy raha namana zay mifoka sigara dia nanontaniako izy fa manina anao mifoka sigara dia amin'izay hono mahazo mpifoka sigara tahaka azy. Nga zany mandeha formule loatra zany. Dia mitohy foka izy. Miditra bara ry zalahy dia mividy labiera, vidy anina dia io fandombera, zay tsy manao mamoka. Amin'izay zay mba mahazo. Izy ary ny hamonjy an'ireo olona atao bara reo. Fa avy eo izy anontanianao fa firy zany voavonjinao? Hatreto aloha mbola tsy izay ny planin'ny tompo. Mampite hiteny hoe lany lisany fotsiny zany le zavatra. Tsy navonjy olona lisany naray ary. Tsy formule. Tsy maintsy zao. Fa amin'ny fiainanao io Andriamanitra afaka mampiasa anao. Ao anatin'ny fiainanao io ary misy vanim-potoana ozy avelan'Andriamanitra mihitsika handalo zavatra. Misy vanim-potoana marary ianao tsisy explication. Dia raha manaraka ianao ny fampianaran'olombelona tsotra fotsiny dia tsisy zavatra ho ataonao afa-tsy nitady fanasitranana.
afa-tsy nitady ny fahotanao, afa-tsy niezaka anao mihoatra lavitra noho izay tokony ataonao. Ilana vaniny daholo ty karazana fomba fanao rehetra ty. Ozy le olona zay farany hoe ianao raha mbola mihinana kisoa io tsy ho sitra, tsy hiteraka izany mihitsy nareo mivady. Fa tsy hitany intsony tsinona zay anaovana anazy. Farany efarany ny cochon no mahazo tsiny. Le raha mbola mihinana an'io tsy mahavananaka nareo. Anao mivilana le izy noho ny amin'le point de vue zay te hametraka fotsiny hoe ny fiarahana amin'Andriamanitra dia tsy maintsy izao. Ara-nofo ny resako. Ny fiarahana amin'Andriamanitra, Andriamanitra mila antsika tahaka ilay namoronany an'izao tontolo izao. Mifanaraka amin'izay ilany azy, samy amin'ny rôlany avy. Te tahaka izany ihany koa ny ilany atsika amin'io fiainantsika io. Raha ohatra ka ilay fomba fijery hoe tsy maintsy ohatran'izao, tokony mitovy daholo ny razambe atsika rehetrarehetra ireo. Fa tsy iza zany ambany tanàna, atenantenany, ambony tanàna. Tsy tokony isy an'izany zavatra izany. Fa mitovy daholo tsika rehetrarehetra dia sady ankohonana ara-nofo, ny ankohonana ara-panahy. Mety tsara amin'ilay planin'Andriamanitra. Voatory tsara filazantsara. Fa jereo tsara zavatra ataon'Andriamanitra any amin'ilay olona niverina fa sahirana. Mamatsy fifalena izy ao anatin'ny fon'ilay olona. Any amin'ilay olona everina fa tsy manana ny ampy. Mametraka izy ao am-polon'ilay olona. Harena nitsy-po. Ary ato amin'ilay olona izay manana kosa dia ampahereziny Paoly ary resahin'ny Paoly fa ny antony ananareo anie. Satria misy olona mila anareo ahafahanareo mampiasa ny fanananareo. Ny antony mahatonga anao salama satria misy olona mila ny fahasalamanao mba hamangy azy ao anatin'ny aretiny. Nisy taona vadiko narary roa taona tany amin'ny taona 2014 ka hatramin'ny 16 ngamba raha tsy diso. Tsy tanay mihitsy hoe inona ny antony. Fa maninona marary. Maninona marary ela be nefa vadina mpitandrina, vadina olona mitory filazantsara, vavaka ho amin'ny marary, sitrana amin'ny marary, fa le vady ao an-trano sitrana. Inona ny fahotana, inona ny diso, inona ny tsy mety, aiza ny amboarina. Fa Andriamanitra mipermettre an'izany zavatra izany. Dio izany resaka tamina, matoa ianao miaina an'io zavatra io. Isy olona be dia be ho azonao ampaherezina sy iainanao io dia ifampizaranao. Navelan'Andriamanitra mihitsy le période. Nandalo dokotera be dia be mihitsy izy. Ny discussion anay tsy na tamin'izany. Za mamela azy libre mihitsy. Inona ny tianao? Vavaka tsika say tady dokotera. Allo dokotera ozy izy. Ok, ndao ary. Ify fotoana izay amin'ny 12 alina makany amin'ny hôpitaly be Felatanana. Sepitra izy. Dia nasiana oxygène. Dia ozy izy le infirmier miresaka aminy. Ohatra tsisy ninona fotsiny io fa namboarina sainy fotsiny. Moa dia ahodikodin-dralahy fotsiny le robinet. Tsisy ninona akory le zavatra. Izy tsy mahazo aina. Mety tsara, mety. Nefa le infirmier efa miresaka aminy tsisy ninona zany. Le sainy mihitsy ny problema dia moa dia ataontsika ohatran'izay. Tonga maraina ndao hody, sitrana ozy. Mandalo zavatra tsika. Tsy filaty ny fiainantsika miaraka amin'Andriamanitra. Ary tsy tahaka an'izay fomba fijerin'Andriamanitra atsika. Fa samy ilainy ny tsirairay avy eo amin'izay misy azy. Samy natsony, tsy voatery hiova ny fiainanao. Zany ny afatra ty zany. Zay teneniko hoe bizarre ange aty amin'ny tantara ty ny olona mila fiovam-piainana. Fa za milaza aminao fa ao amin'ny tontolo ara-panahy tsy voatery hiova ny fiainanao. Tsy voatery hiova ny fidiram-bolanao, tsy voatery hiova ny fahasalamanao, tsy voatery hiova. Tsy hoe hijanona tsy ino miracle tsika akory. Misy miracle. Mbola manao miracle Andriamanitra. Amena. Fa tsy voatery zay ny androany. Fa zaho toetra Joseo ny fanahinao any anatinao any. Fataro fanahinao any anatinao any. Inona sitrapon'Andriamanitra ny amiko ty. Hijanona eto amin'ity toerana ty sa nomena fahasoavana hijanona eto amin'ity toerana ty sa tsy eto ny tokony toerana misy aho. Fa reto ralany Makedonia reto tena faly izy. Eto ny toerana tokony isy anay. Eto ny mety aminay. Zao ny sahaza ho anay. La izy tsy hoe manaiky kapoka. Misy mantsolona manao ohatran'izany. Zao ny sahaza ho anay. Ekena ivadeso izahay. Tsy resaka fahadisoana le izy. Fa tena resaka grasy avy amin'Andriamanitra. Hitanao, na ny fahoriana ary kay grasy avy amin'Andriamanitra.
raha re zany na le fizahantooetra ary mbola hita foana le grasy avy amin'Andriamanitra. Lay fitahinanao ihany koa grasy avy amin'Andriamanitra zany, afahanao manampy, afahanao mampahery, afahanao manohana misara fifaliana amin'ny hafa ihany koa. Fa tsy hoe mena fitahina dia nataoko amoky ny tenako. Jereo tsara ny équilibre tao anatin'le tantara ny asan'ny apôstôly toko faharoa. Fa nisy fifaliana tsy nisy tahaka izany teo anivon'ilay communauté. Satria nanino izay tsy nanana faly. Satria voarainy ny fitiavan'ilay nanana. Ilay nanana faly satria nanino afaka naneho fitiavana an'ilay tsy manana. Izany atao hoe ankohonan'i Kristy. Équilibre. Ozy izy ilay tena milaza amin'ilay andininy fa 5:10 araka ny voasoratra hoe ny nanangona be tsy manana ny ampy ary ny nanangona kely tsy nanana ny tsy ampy. Navelan'Andriamanitra izy zany mba hisian'ny fifamenoana. Mampatonga anao hiankin-doha amin'ny rahalahy sy anabavy. Raha manan-karena daholo tsika fampiavonavina sy andrikendry-toana fotsiny ataontsika raharaha eto. Mody mihera hoe Jesosy io nefa sady mijery ny kiraro ny leo akaiky. Misy fifaninanana. Sanareo tsy mahita zany anatina fiangonana maro. Concurrence. Nefa tsy natao amin'izany ny eglisin'Andriamanitra. Fa na hijery ny kiraro ny rahalahy ianao dia na ianao misaotra ny tompo hoe tena norma tsara izy zany Jesosy. Na ianao voakasika-po hoe tompo tena mba hanome hafasahirana ny rahalahiko. Zany ny équilibre navelan'Andriamanitra izy. Navelany mandra-piala eto ambony tany misy ny équilibre. Rehefa ny an-danitra tsisy andray miverina flaty ny fiainana. Satria maninona nisy fotoana ako nandinga misy olona zany mieritreritra hoe nareo raha teo any an-danitra andana makany fa zay ohatrany na dia mieritreritra zany hira mandritra ny mandrakizay zany ary ohatrany manahirana saina. Hoe dia tena tsisy atao mihitsy zany fa hirahira foana. Alleluia, amen. Tana makany. Inona ary ny andanin'andro any tsisy Facebook any, tsisy YouTube any, tsisy ninina fa dia fampijerijery eo foana zany mandrakizay zany hoe tsy anahirana. Ohatra mba laza tokoa saiko tany anatiny ahoana marina fa tsy fakaleo ihany vera zany. Tsisy ninina tao dia fampijerijery eo fotsiny. Tsisy ikopa-kafo, tsisy andro sakafo, tsisy anao barbecue, tsisy ny TDI hoany. Tra ny anahirana zany. Fa eo mandinika ilay izy ay moa tsy izay tsony rehefa tonga any an-danitra. Fa miovy ty vatany ty. Lasa mitovy amin'ny Adama sy Eva, verina amin'ilay natiorany Adama sy Eva. Ny tsara ny fiainana Adama sy Eva tao anaty saedena tao. Nefa flaty be fiainana tao. Mahitsy be tonga dia hoe inona ny atoandro dia efa tsisy hoe inona ny laoka ao fa dia samy maka izay hohaniny ozy ny laoka inona ary dia davinao eo. Sambory izay ilainao, te hinatrondro ianao dia sambory, jereo izay hitanao na tilapia na tsy fantatro dia hohany. Fa tsy s'ennuyer izy mivady. Dia tahaka izay ihany koa, le natiorantsika tao anatintsika mihitsy zany modifié. Dia lasa mahatonga antsika mamoroporona zavatra isaky mihetsika io, lasa mahatonga antsika olombelona mitady problema io zany mantsy tsika olombelona. Tsy mety amintsika fiainana milamina zany fa mila problema tsika. Raha normal zany ozy izy le raha namana anankiray izay tsy azoko mihitsy hoe fa maninona moa zany zanak'olona endry tsara velomin'ny ray aman-dreniny ao no karohangy avoaka ao an-tokantranony mba ho velomina. Olona endry tsara miaraka amin'ny ray aman-dreny vonina melona sy antoka azy dia hoe andondry etiko fa ho karakaraiko. Misy tsy normal mihitsy ao anatin'ny sain'ny olombelona. Fa zay zavatra hoe modifié rehefa tonga ny fiainana mandrakizay. Lasa olona hafa isika, lasa tahaka azy isika. Eto ambonin'ny tany isika, amarana antsika ilay resaka. Dia avelan'Andriamanitra nisy différence. Misy ny différence sociale, misy ny différence culturelle, misy ny fahalalana samihafa. Tsy mitovy ny fampianarana no azon'Andriamanitra tao amin'ny Andriamanitra tsy miangatra azy. Tena atao mitovy daholo fahaizantsika menakavy. Samba mahavita fianarana ohatr'izao, samba tonga amin'ny degré tak'izao, samba manana an'ity, samba ohatr'izao. Fa navelan'Andriamanitra isy ny tsy fitoviana.
satria ampisehoany mihitsy fa afaka miasa izy ary ampiasainy daholo ireo karazana niveau rehetrarehetra ireo. Ary afaka niasoa azy daholo ary tsy mila angatahanao isaky mihetsy. Reraka ianao raha zany foana ny angatahanao. Reraka ianao, anamelo tena foana ianao, andiso ny tenanao foana ianao, mitady anova amin'ny fiainanao foana ianao, mifona ralasianabavy eo. Fa le fiazakazana mitety mpanompon'Andriamanitra isaky mihetsy ka hitady dojano nge ka filazana hoe ty mety ty fiainako ty. Fa mila amboariny, mila rectifieny. Mila rectifiena ny fiainanao raha tsy ao amin'ny Kristy ianao. Fa raha ao amin'ny Kristy ianao, izy ihany mahalala zay tokony ataonao ho anao. Izy ihany mahalala fa za manaiky baikony ny olona zany ny fiainanao dia tokony ohatra zao. Raha zanak'Andriamanitra marina ianao, tokony ohatra zao, tokony taka zao, tokony taka anjary. Izaho toetra fotsiny any anatinao iny nomeny anao ve le fahasoavana. Lay fifaliany ny zanak'Andriamanitra. Lay fiadanam-pony ny zanak'Andriamanitra. Lay fitsaharany fanahy ny zanak'Andriamanitra. Rehefa oke zay, misaorany tompo dia aza miaino izy an'izy. Aza miaino izy an'izy. Fa mankasitrahan'Andriamanitra ny amin'ny fiainanao. Magaga fa taritin'ny tompo le rahalahy ny hira hoe fa marina izay rehetra fitondrana. Tsy fiononana le izy. Tsy fanekena ny zava-misy le izy. Fa fankasitrahana ny natao fony hoe marina izao tompo. Marina izao. Sahirana kely zay fa iainiko ianao miasa ny anatiko ao anaty izao fasahirana izao. Marina izao Jesosy. Marina izao. Mety amiko izao. Dia hitanao fa rehefa ohatr'izay ny fomba fiainanao miaraka amin'ny Kristy dia mitoetra ny fifaliana, mitoetra ny fiadanam-po. Dia ho lafa mihitsy ianao. Dia tanteraka aminao ty hoe tamin'ny fahoriana be izy antoetra azy no nitombon'ny hafaliany. Ary ny amafy ny fahantrany no nampitombony hareniny etsipony. Ho antsika kosa izay manana, ho antsika izay notahina Andriamanitra, ny antony reny zavatra reny. Ho antsika izay milamina ny fiainana, ny antony reny zavatra reny. Tsy isitrahanao fotsiny dia lanao sasatra, fa patonganao isaina n'ilay hafa ihany koa. Dia ho fitaovana ho fanampiana ny rahalaitsika isika. Hozy izy Paul maresaka hoe aoka isika azoto amin'ny asasoa amin'ny mpianakavo ny finoana indrindra. Amin'ilay olona mitovy sainana aminao, amin'ilay olona mitovy fo aminao, ho an'ireny nataon'Andriamanitra ho sensible isika. Dia rehefa manao an'izany ihany koa isika, dia mitombo ny harenan'ny hetsim-potsika ao anatintsika. Dia mitombo fifalena ny anatintsika. Nampianaran'ny tompo toe-poko sy toe-panahiko mihitsy ny tao anatina taona vitsivitsy. Roa ngamba ny fa rabe indrindra. Zao parole zao hoe zara aza mba ilain'ity olona ity. Zara aza mba ilain'ity olona ity. Zara rizy mba mila ny fanampiako fa ho avy ny andro tsy ilaintsony. Tsy ilaintsony. Dia ararotiko izao fa anim-potoana izao. Ka na aiza ny positionao, na aiza ny positionao, afaka ny asoa ny ankonan'Andriamanitra ianao. Ary na aiza ny positionao, na aiza positionao, afaka ny atsapa fifalena, fiadanana miaraka amin'i Jesosy ianao. Amen. Natsangantsika dia samy mivavaka. Fa tsy hiteny hoe izao hivavanana izao fa izay mihaino tompo anao androany hoentiny ao anatrehany androany dia kasitrahana azy. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soto.